ao anatin'ny lafim-baovao ara-politika hatrany manana ny ambarany kosa moa Andriamatoa Fonaivo Raolodina izay candidat solombavam-bahoaka voafidy eny anivon'ny boriboritany fahadimy hery politika roa lehibe mifameno fa tsy misy fifanoherana akory ny hery vaovao an'i Madagasikara izay miaraka amin'ny filoha hery Rajaondramanpiana sy ny vondrona politika mapala miaraka amin'ny filoha teo aloha Andry Nirina Rajoelina hoy izy ny andinindin'izay no entina amintsika eto an-taniny ity fanadihadiana hoentin'ny Tapakandriamanala sy Stéphane Ratsafamandimby ity. Tsy misy fifanoherana eo amin'ny hery vaovaon'i Madagasikara sy ny vondrona politika mapara araka ny fanambarana nataon'Andriamatoa Naivo Raolodina mpikambana eo anivon'ny mapara androany vondrona roa mifameno ireo hoy izy. Ny mampafantatra ary retany rendanitra hitatsika tamin'ny faradoboka teny Kianjan'ny Makia fa izay candidat mapara solombavam-bahoaka teto Antananarivo enina dia niara-nanao faradoboka tamin'ny ny filoha hery Rajaondramanpiana. Dikan'izany dia heroa miaraka ireo. Fa inona mahatonga izany resaka izany? Natonga izany dia izao tsy azo lavina fa hery anakory mifandonana teto amin'ny firenena hatramin'izay dia ny Ankolafy Ravalomanana sy ny Ankolafy Rajoelina. Ny Ankolafy Ravalomanana dia nanoana ny Docteur Robinson ary ny Ankolafy Rajoelina izay tato amin'ny mapara dia nanoana ny Andriamatoa Rajaondramanpiana. Tapitra teo ny tantara fa lany ny filoha hery Rajaondramanpiana. Teo amin'ny solombavam-bahoaka indray tena mbola vokatra vonjy-maika azy dia tsy ova intsony io fa ny teo amin'ny mapara no maro anisa. Izany hoe raha fidinitsika izany dia hery anakory sisa no eto amin'ny firenena tena matanjaka ary afaka hitondra fanovana dia ny hery vaovaon'i Madagasikara izay nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ny filoha hery Rajaondramanpiana dia mapara izay nanoana ny filoha hery Rajaondramanpiana ary maro anisa amin'ny vokatra vonjy-maika ao amin'ny antenimieram-pirenena. Mikasika ny fanendrenan'ny Prime Ministre dia nanamafy ity solombavam-bahoaka voafidy vonjy-maika tao amin'ny boriboritany fatimy ity fa voafaritra lalam-panorenana fa ny antokona vondrona politika maro anisa no manolotra ny anaran'ny Prime Ministre ny amin'ny filohan'ny Repoblika. Mazava ny lalana ho an'ny mapara hoy izy. Ny lakilen'ny eny Ambohitsorohatra sy ny lakilen'ny Madagasikara amin'ny filoham-pirenena nanaovana famondrana natolotra ny filohan Rajoelina any filoha hery Rajaondramanpiana fa ny lakilen'ny primature kosa na Prime Ministre raha amin'izao vokatra vonjy-maika izao dia mbola eo am-pelantanan'ny mapara na eo am-pelantanan'ny filohan Rajoelina satria ny anarany moa no nentinay tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Mikasika ny fikasan'ny filohan'ny Repoblika amin'ny fampiarana amin'ny politika ny fisokafana ao anatin'ny fananganana ny gouvernemanta dia nanambara ity mpikambana eo anivon'ny maparty fa tsy misy olona afaka hitondra irery ny firenena. Ny mpanohitra kosa hoy izy dia tokony hanohitra hitondra hevitra tsara entina hampandrosoana ny firenena.